Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana ratokatrantsika ny amin'ny zao io zao ny ambasadeur-ny Yahosoa Elia no mandroso atotokatrantsika eo amin'ilay hoe ny Andriamanitry ny Abrahama ve miaraka amin'ny Korana Silamo sa amin'ny Sefer Torah Jiosy. Izay no jerevantsika atretsika ho any amin'ny lanitra lanitra zany, ho any amin'ilay Andriamanitra ny Abrahama, ilay namorona an'izao tontolo izao. Ka raha hijery an'izay tena namorona sy teo vonjena izay ianao, efa nampianariko antsika foana izay dia aleontsika mitady ny marina. Ny haino marina dia tsy misy mamita tena intsony. Be loatra izay fitaka efa nandeha izay aleo miverina amin'ny marina amin'izay jenimity. Ary fampianarana lalana fahatelo no fampianarana iarahantsika indray ny amin'izao anio izao. Avy hatranintsika dia hijery ary hoe aiza marina no ahitana an'izany famarihana mikasika ny Andriamanitra Abrahama satria misy boky anankiroa hitantsika zao samy miteny ny momba zany hoe i Abrahama. Hitantsika ny Sefer Torah Jiosy aloha izay efa tany aloha ary ny boky Korana koa teoriana samy miara miteny zao. Ay zany no tokony ho arahana zany, ay zany rehefa tena mipetraka. Satria samy manana ny fiteniny koa dia samy manana izay lazainy. Mazava ho azy dia tsy mety jerevantsika zany. Ary izay ny asan'ny Elia zay, izay no nanorahana ny Elia. Ilay efa niseho hatramin'izay dia ny fahamarinan'io dada Yava io mampahafantatra antsika hoe aiza lalana tokony aleha, satria misy teny anankiroa samy milaza Andriamanitra Abrahama. Izay ny antony hoe aiza ilay Andriamanitra Abrahama ny tena mandeha zany. Voalohany indrindra aloha zany ahafantarana fa hoe iza ny tena milaza ny marina zany. Aitsika ny tena hijery ny marina dia tsy maintsy mijery foana ny tantara itsika zany. Mbola araka ny soratra masina ihany koa sy araka ny zavamisy. Ny zavamisy zany dia mahita tsara mihitsy fa raha ny bokin'ny Jiosy izay tantaran'ny Abrahama dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any zany efa nanomboka izy. Izay ilay atao hoe Sefer Torah. Ka raha ny bokin'ny Jiosy tany amin'ny taona moins 2000 ary izay nampiany Moshe taty aoriana tany amin'ny taona moins 1500 tany ho any, dia précision moa zany dia efa ela loatra moa ny dady ka dia sarotra be noho ianao précision zany. Fa manodidina eo daholo ny fisian'izy. Tsy mamoaka daty hoe tany amin'ny taona moins 1800 tena nisy ny bokin'ny Abrahama, tany amin'ny taona moins 1300 tany ho any ny bokin'ny Moshe. Dia mazava zany efa tany aloha daholo zareo efa samy tany amin'ny andro tranainy. Ka rehefa samy tany amin'ny andro tranainy zany dia tsy misy tsony zany ny tokony teny antsika hoe misy mbola tany alohan'izay. Zareo zany ny tany aloha zany hoe ny bokin'ny Jiosy izay tranainy zany dia mazava ho azy fa any amin'izay tranainy foana misy ny marina. Ka iza moa zany afaka hiteny hoe tsy marina io, satria ilay zahatra hitantsika fa efa tany aloha tany io. Ary izay rehefa ampianarana faharoa meko nareo teo hoe nararotin'ny olombelona, nararotin'ny olona izay tsy fantatry mihitsy ina moa ny antony nahatonga azy nanao an'izany. Ny fiatezeran'ny dada Yava tsy nety niaraka tamin'ny Israelianina, ka rehefa tsy niaraka tamin'ny Israelianina intsony dada Yava dia nararotin'ny olona amin'izay no vaina ianarana. Izany hoe nanao izay mahatezitra ny dada Yava io daholo ny olombelona rehetrarehetra. Ka mazava azy fa io dada Yava io fa miteny mihitsy hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa ary ny anarako tsy azo lotoina dia tsy anaiky an'io noviana izy. Ary izay ny antony nahatongavany Elia ankehitriny anamarina an'izay teny izay, anapirofo an'izay teny izay, ampafantatra an'izay teny izay hoe tsy manaiky an'io mihitsy ny dada Yava io na ino no teneninao na inona ho ambaranao dia tsy hoe kely noviana ty sary mandeha ty
fa izy zao ihany angeny nandro ihany any zanak'Israely ka raha mbola hitako fa miveriny ihany zao fanazimbazimbana azy zao dia tsy maintsy ho avy koa ny fikapohana mafy zay ho ataony ary ity tsy vita ny fikapohana intsony fa tena fandringana sy fandravana an'ireo zay rehetra nanao tsinitsinina anazy satria efa namoaka teny hoe ny voninahitro tsy azo lotoina ary ny anarako tsy meko ny hafa ka raha iaiavana anarany dia tsy azo nohovaina zavatra hafa zay ka lasa tsy nanao tentsony ary lasa parfum homme parfum ary zay mihitsy moa tanjony eo Andriamanitra marina io mahatonga ny olona akaiky ho lasa parfum ho lasa tsy manao tentsony ho lasa tsy manao ratsy intsony ary zay mihitsy ny tanjona satria fa hitantsika hoe tsy mihaino mpanota izy io zay aloha anankiray zay fa mbola napofa ratsy ohatra masina hoe ity misy linina nany hoe solotrasa anankiray koa mahitsy be akoatran'izay taona izay ny solotrasa anankiray azay moa nafatahany Andriamanitra hoe marina izy io satria ny tanjona dia tonga ny olona tsy ho mpanota lasa homme parfum dans toute son perfectionnement zany hoe tena olona tena parfait mihitsy ny sanzan'izy tsisy problème mihitsy ny fahamasinana ary olona masina olona marina olona tanteraka satria izay ny tanjony Andriamanitra Abrahama io satria izay no nampiady anazy tamin'ny olona ka raha ohatra moa zany dia hiaraka aminao dia tsy maintsy lasa parfait mazava ho azy zany moa dia fanamarina mila antsika hoe lozika be izy zany ka raha ianao mahita hoe lasa parfait zany angeny mampitsiriritra alitsy hoe zavatra vo misy voeritretina efa misy eto amin'ity planeta terre nareo ity zany atao hoe olona tsy manota intsony zany ary zao Elia hitanareo zao narana voalohany amin'izany ary zay olona niaraka tamin'ny Elia rehetra dia tena afaka tamin'ny fahotana tsy nanota intsony mahita an'izany ny vahoaka maneran-tany zao zatratsikilanao le izy zany na hoe sankisanky fa tena fampisehoana ny fitiavana lehibe any dada malala iaiavana mazava zay teny zay ary mazava izay sary izay inona no tiana pitaina sy tiana resahana amin'izay aloha fa tsy maintsy jerevantsika kely ny sary ary empahafantarina antsika foana ny tokony atao zany raha jerevantsika indray ny bokyny silamo zany natao hoe Korana izy taty amin'ny taona plus 600 taty arina elabe taty vo nisy ka mazava ho azy zany fa raha taty amin'ny taona plus 600 taty vo nisy araiky be izy dikan'izany ka raha ohatra n'izany misy zahatra voalaza ao kasika an'io Andriamanitra Abrahama io dia mazava ho azy fa na izana ianao dia ary hitentsika hoe ny original foana indrindra moa ny zahatra vitan'io Andriamanitra Abrahama io dia natonga olona parfait tsy manota intsony ary zay miaraka aminy araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io zay nandefa ny mpamina ny farany araka ny tenin'ny dada Iavana efa hoe mpamina ny Israeliana no ianonareo mpamina ny Israeliana no ianonareo ozy io dada mara Iava io araka ny bokyny Deutéronomie 18:15 Deutéronomie 18:15 dia zao ny voalaza ao hoe mpamina ny Israeliana no ianonareo oresatsika doloto zay tsika vao tena maky tsara ny hoe nakaiza marina ny tena famarinana zany dia vakitsika ny Deutéronomie 18:15 ao amin'ny soratra masina ny jiosy moa zany jerevantsika anazy raha nireo marika ianareo fa za tsy mamoaka testamenta vaovao mihitsy retreto fa testamenta taloha ihany satria zay mihitsy nanapolofoko ny famarinana amintsika hoe tsy azonao toerana io Andriamanitra Abrahama io Andriamanitra niaraka tamin'ny Israeliana io Deutéronomie 18:15 dia zao ny voalaza ato 18 Deutéronomie 18:15 mpamina ny avy eo aminao dia avy amin'ny rahalahinao tahaka ahy no atsangany avy Andriamanitra ho anao izy no menonareo io tsany le hoe ny tenin'ny dada Iava ao anatin'le sefer Torany jiosy zay tany amin'ny taona moins 2000 sy moins 1500 tany hoany dia nilaza mihitsy ny hoe mpamina ny avy eo aminao dia avy amin'ny rahalanao tahaka no atsangany Iava iza zany le hoe
rahalahinao taka de mazava be satria lalàna ny jiosy moa ty koa ny lalàna ny jiosy de natokana ho any zanak'Israely ka raha ny teny soatra masiny hoe dia avy amin'ny rahalanao tahaka azy zany dia reto jiosy reto na reto israeliana reto no nyresana am'izany satria izao ny voalazany ten'Andriamanitra any amin'ny bokyny Exodus 19 hoe Exodus 19 hoe ambarao amin'ny zanak'Israely ity ididy sy lalàna ity zany hoe lay teny eo amin'ny bokyny Deutéronome 18:15 zany dia ambara ho amin'ny zanak'Israely ka ilay rahalanao resana zany de zareo Israelianina ny resana am'izany satria zareo no tany anefitra tamin'io fotoana io de izy samy misy tany anefitra zany no ifampitondra ka ny mitondra an' zareo zany de reto mpaminany Israelianina reto ihany zany hoe samy sampirala ihany no fidian'Andriamanitra ho lasa mpaminany ny ray am'zareo na mety ny roa am'zareo tsy fantatra de reny no mitarika anazy zay ny lalàna Exodus 19 nareo ka hitandrina ny fanekeko de ho rakitra soa mihoatra noho ny firena rehetra ianareo fa ay ny tany rehetrarehetra mazava be zany eto ny teny fa nambara tamin'ny zanak'Israely le izy zany hoe ilay rahalahy tenina tary amin'ny Deutéronome 18:15 zany zay didiny Yahva satria didiny Yahva io dia natokana ho any zanak'Israely ka ilay rahalahy resana zany de rahalahy Israelianina zany hoe ny olona voateny eo amin'ny Deutéronome 18:15 zany satria didy ho any zanak'Israely de Israelianina no mitandrina an'io fa tsy misy mahazo hiditra eo ny hafa firenena tsy mahazo atao ny hafa firenena mihitsy miteny hoe za io tenenina io na iry io tenenina io tsy mahazo manao an'izany ianao satria mazava be hoe natokana ho any zanak'Israely ny didy folo sy lalàna Mose mazava be mihitsy io tsy azonao toerina no zany lay mpaminany enona zany hoy dada Yahva de tsy maintsy mpaminany Israelianina lalàna sy didiny Yahva io zany hoe rehefa tsy Israelianina zany de efa tsy mety hatrany de exclu mihitsy ianao mazava be io teny io zay na tonga nanteny taminareo hoe nararotina ny atezeran'ny dada Yahva tamin'ny Israelianina ka rehefa nisaraka tamin'ny Israelianina dada Yahva nararotina am'izay novaina io anarana io nahodikodina am'izay io teny rehetrarehetra io de nampalelo be dehibe ny olona tratra n'izany sarasany tenenako hoe tena ampy zay ho avy ny fandringanana anareo zay no mahatonga ny Elia tonga manavitra faraparana fa zatra tsy tana ntsony tsisy nazo atao ntsony manavitra faraparana zao ny atao ka dia mbola misy ny fotoana ary olombelona zay mandria fitiavana ho aty zay ny anton'le mamerina ny sainareo hoe mba miverena am'izay fa ampy zay ary tsy mety ntsony dada Yahva tsisy fandeferana ntsony fa na nareo manaraka ny Elia de tsara indrindra zay rehefa tsy naraka moa zanareo de andraso ny vokany any fa tahaka izo ihany nanjony zanak'Israely nanovanovana io anaran'io ny antso Andriamanitra tsy izy ary natonga an'io Yahva io ny safoaka mihitsiny ary de zava-doza ny hafarany tamin'ireo Israelianareo ary tsisy nafantatra azy tsony de ny forona am'izay io narana be dehibe io zay no mahatonga ny Elia mampianatra hoe fitiavana ity famerenana anareo hitodika amin'le tena izy lay naharenareo Yahva no anarany ary ny tanjona de ho lasa tsy mpanota intsony fa tena olona parfait de ny mpaminany farany azy satria tsy resaka mpaminany de ny mpaminany farany de ilay nantsona tamin'ny hoe Yahoshua io no mpaminany Israelianina farany ary io mpaminany Israelianina farany io no namoaka ny didy hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray ary vehivavy ray manambady lehilahy anankiray ka raha vao mihoatra an'izay zany ny vadinao de efa tsy mety nanohitra ny teny Andriamanitra Abrahama sady ianao satria zay ny teny mpaminany Israelianina farany resatsika daholo zany fa alefako tsikerikely aloha ny teny de todika am'izay tsika any am'le hoe aiza ary ny tena akoatra n'ity teny ity hoe ina moa mazava moa zany jefa noho ny am'ity teny ity hoe mpaminany Israelianina de raha vao tsy Israelianina zany le mpaminany efa tsy mety mihitsy izy dikainy eo bokyny Mose io ka na izany izy minao Mose ary manaiky fa Andriamanitra Abrahama de ny Andriamanitra Abrahama ihany ake ny Andriamanitra Mose ka raha niara-ny antso izy mianaka hoe Yahva de tsy azonao toerina zay tsy azonao toerina mihitsy zay
indrindra fa afaka amin'ny fahotana zay niaraka tamin'ny Andriamanitra ary lasa homme parfait. Dia ina moa zany ny anoeram-pahatsara. Efa misy ny olona efa parfait amin'ity planète ty, ka inona moa zany ny anoeranao an'izany? Ianao nge zao no mampieritreritra raha ho toerinao zany hatsarana zany. Ary raha mitena mitady ny zavatra tsara ianao, zany ny tsara indrindra. Mieritrereta zany. Za moa mamerina ny saina foana hoe matotonga zany Elia zany dia tady dio tantaran'ny Elia. Ary koa raha maseoko mikariko an'izay tantaran'ny Elia zay hoe mpanao inona zany Elia zany, dia mazavia mikariko any. Fa zany natao hoe mpamerina ny olona hitodika any amin'ny dada Yahova. Zay ny asa. Dia zao ataoko zao. Ny asako tany aloha any ny averiko amin'izao. Fa maro mpitiavana. Ary izao tontolo izao mihitsy miara-verina ankehitriny. Izao tontolo izao miara-verina hitodika any amin'izany dada Yahova zany, isan'izany ianao. Zay. Fa Andriamanitra io tsy mihaino ny mpanota, ary rehefa mpanota ianao efa tsipiny eny amin'ny ela ianao zay. Rehefa mpangalatra ianao na mpisoloky, na mpiteny ratsy, mpiteny vetaveta, mpigaka toka sy mpifoka sy gara sy maro samihafa, efa any amin'ny ela ianao ny afarana. Dia zava-misy tsy mety miaraka amin'ny mpanota io Andriamanitra Abrahama io. Zany ange ka tsisy. Na hiteny iny ianao na hiteny iny dia tsy misy mihitsy zany. Tsy miexiste zany, ary izy tsy azonao forsena. Hoe forsena tsy maintsy miaraka aminao? Non, tsy azo forsena izy. Ianao ny forsena hiaraka aminy dia manarany zay nitenenina. Tsika izao mahita hoe nitrana indrindra dia ny bokin'ny Jiosy, ary tsy afaka tsy manota intsony zay miaraka aminy, hita daholo ilay condition. Mazava zany fa ny anarana marina dia Yahova, satria zay no afaka amin'ny fahotana. Zay koa ny ela indrindra, zay ny voalaza soatra masina ny Jiosy, ny Sefer Torah, ny résultat hita tsy manota intsony, lasa parfait. Ina moa zany idivanao amin'izany? Iny ilay izy. Tsy azo atao mihitsy ny miady amin'izany. Na anohitra an'izany fa ny ataonao mieritrereta. Tokony ho vonjena ianao dia meteza ho vonjena. Ary mitodika amin'ny olombelona rehetra mihitsy ny Elia hoe meteza ho vonjena, indray araka amin'ny Elia amin'izay. Ho any amin'ny lanitra ny lanitra, ho any amin'ny dada Yahova. Faharoa, hiteny io dada Yahova io hoe tamin'ny Abrahama hoe amin'ny taranakao no hitahiko ny firenena rehetra. Indray zany sary manaraka. Eo tahiana zany ny olombelona amin'ny alan'ny taranak'i Abrahama. Aiza izay fitahiana zay no andeha? Any amin'ny taranaka an'izy. Dia tsy maintsy araka ny bokon'ny Sefer Torah foana ny jerentsika tia. Io ny tranainy indrindra. Tsy afaka hijeriny taty oriana mihitsy satria mazava ho azy efa misy ny tany aloha original ary mahafaka amin'ny fahotana. Zay mihitsy ny tanjony dia miverana amin'ny original foana tsika. Lozika be zany. Zay efa tany aloha tany. Na ianao na ve mahita ny eo ty original dia ahoana dia makany amin'ny tsy original kosa. Fa tsy solona be vavangeny ianao amin'izany amin'izany. Ary zay ilay hoe lasa avinavina. Dia tolonao makaiza moa zany zao ilay avinavina. Iza zany ny azo tombony amin'izay? Anao fa tsy misy. Reo tsika mitodika any amin'ny ilay tena mahatonga antsika hoe ho tena voavonjy mihitsy zay fona jerevana zay. Ary efa migadona ny andro farany zao. Hitantsika eto fa andeha ny fahatantarany teny dada Yahova. Na io ady eo amin'ny Rosianina sy ny Ukrainianina io. Efa ty guerre nucléaire mananontanina ty. Efa fanamporofona fa migadona ny farany. Ka aokatsika samy tonga saina hiverina any amin'ilay famarinana fa tsy azakazaka ho any amanonao foana efa tongotra loatra ny andro. Dahorantsika ary hijery amin'izay raha ny sara. Araka amin'ny bokin'ny Genesis 4:20 hojerentsika aloha izay teny izay. Genesis jerentsika kely 22:18. Genesis 4:20 andeny 20. Zao ny voalaza ato. Ray, asaiko sotosika ity. Genesis 22:18. Rawary. Ary amin'ny taranakao
no hitahina ny firenena rehetra ambony tany satria nanaiky ny teniko ianao. Misy zany ny fitahina ho an'ny firenena rehetra eto ambony tany any amin'ny taranaky Abrahama no misy izay zavatra izay ao amin'ny taranaky Abrahama. Nakaiza ty fitahina ho an'ny firenena rehetra ty dikan'izay dia mazava ho azy fefa nisy koa ny teny efa ny fanaovan'Andriamanitra hoe ity taranaky Abrahama ty kosa nefany dia ho andevozina eo amin'ny 400 taona eo zany, maherikely eo zany izy. Ho andevozina 400 taona ny zanak'Israely any amin'ny tany izay tonga azy andevo. Zay ny tena taranaky Abrahama, ka tsy misy taranaky Abrahama nandevozina 400 taona afa-tsy ny taranaky Abrahama tamin'ny Isaka. Zay satria Abrahama dia niteraka anankiroa, ny ray Ismaël dia ny ray Isaka. Ho an'izay tsy malala, zay ny zanaka ny Abrahama. Ny Ismaël dia niteraka tamin'ilay andevony vavy izay atao hoe Agara, ary nakay kosa dia tamin'ny Sara izay tena vadiny, araka amin'ny bokin'ny Sefer Torah daholo no teny an'izay. Nanana vady anankiroa izy Agara ny ray izay mpanampy moa zany tena marina, mpanampy vavy. Ny misaotra masina zany andevo vavy izy, satria hoe izay voalaza ny saotra masina moa tsy maintsy averina dia araka ny Sefer Torah. Dia ny ray kosa i Sara izay tena vady mitovy aminazy zany, hoe mitovy firazanana zany tiana tenena. Zay ny zava-misy ao anatin'ny soratra masina. Ka raha ny voalaza saotra masina dia ity taranaka andevozina ity dia tsy iza fa ny taranaky Abrahama izay nikisaka ka tonga tany amin'ny Mose. Ka io Mose io zany izay mpaminan'Andriamanitra ihany koa izy dia izao ny taranaka avy any amin'ny Mose zany dia avy ao amin'ny Isaka dia tonga tao amin'ny Yakoba na hoe Israel, dia Israel na Yakoba no niteraka 12 dia tao anatin'izay ny taranaka Levy, ary ny taranaka Levy no nivoan'ny i Mose sy Arona taty aoriana. Ary izay taranaky Mose izay no lasa manino moa, lasa nitondra ny zanak'Israely lay nivoaka avy eo Egypte satria nandevozina 400 taona eo tokoa ny zanak'Israely. Ohatra rehefatsika ny soratra masina ao amin'ny boky Jeremiah hoe nakaiza ilay hoe fitahina ho an'ny firenena rehetra. Eo vakitsika ny Genesis firy moa zany, toko 5:12 no vakitsika zany. Eo vakitsika mihitsy nareo amin'ny anokany ny voalohany zany. Eto ny rahantsika hoe ho andevozina ny zanak'Israely, ho andevozina izy. Rehefa afaka manokany diny voalohany rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny tenin'ny avà ka nanao hoe aza matahotra ry Abrahama, fa izao no ampianganao sy valim-pite lehibe indrindra manao. Hoe aza matahotra fa tena zany tena za zany ny valim-pitenao zay. Dia vakitsika aiza re zany 7. Ary hoe iavà taminy, izao no iavà izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny ora ny Kaldiana mba homeko anao ty tany ity holovanao. Ka io tany io tamin'izay ny tany Israel amin'izao tsika miteny izao tao izy zany. Ary hoe izy iavà tompo, ahoana moa nafantarako fandovany ity aho. Dia misy zatra natao moa zany teo fa tsy dia tiantsika fa nanava fotoana. Dia ao amin'ny 7:10 ary hoe iavà tamin'ny Abrahama, ako fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary anompy ny olona any izy ka ampahoriana 400 taona. Zay. Fa izany fihena zany kosa izay hotopony dia hotsaraiko, ary rehefa afaka izany dia voaka izy ka mitondra rem-behivava. Zay. Eto zany teny dia hoe ozy dada Iavà mantsy ny Abrahama hoe ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao ary anompy ny olona any, zany hoe lasa andevo zany ry zareo koa. Ka io ilay taranak'Israely io izay andevo tany Egypta nandritry ny 400 taona teo zany, araka an'io teny io. Dia aiza ary io tany io? Dia mbola nomena zany io tany hoe io tany io dia tsy aiza fa io Israel amin'izao tsika miteny izao
eo amin'ny 120 ary io le mampiady ny arabo palestinianina sy ny israelianina ary mahatonga ny sary mampiady foana ny any amin'ny fahatsomoiana ireo ma mandrak'izao. Avaketsika Genesis 15:18 de 19 ary ny 20 tany fa ny taranaka andovan'ny tany menany Abrahama zany de zay ho tonga ao ary ho andevojina mandritry ny 700 taona izy. De tsy iza tokoa nefa no natateraka an'izany teny zany fa zavadinindra fa i Mosea sy ny Israelianina. Fa i Mosea no nitondra an'zareo nivoaka tao Egypta araka ny tantara ao amin'ny Sefer Torah ny Jiosy. Zany hoe tanteraka zany ny tenin'ny dada Yahva fa ny tompon'ny tany Kanana dia ny taranaka Abrahama tary amin'ny Israel. Zay ny voandry Mosea ary ny Israelianina mizoatsika amin'ny teny soa no mipetraka ao Israel ary izy ny tompon'ny tany saingy mbola hidivana foana moa le tany manaraka androany mba tanteraka ny teny hoe ho ataoko vato mavesatra ho an'izao tontolo zao io Israel io dia ny firena rehetra manodidina azy. Tanteraka atao rehetra ny amin'ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Ny tena misaviritaka zao tontolo zao ny historan'ny Israel io satria tsy mety milamina mihitsy ny arabo sy ny Israelianina miady manaraka androany. Atra tsy voa androany hoe fa hatramy ela be mbola tenin'ny dada Yahva daholo mahatonga an'izany. Zareo tsisy afaka miala amin'io dada Yahva io zany mihitsy ny teny daholo io tanteraka io. Ary eo anatin'ny Sefer Torah ny Jiosy le tanteraka nefa. Eo ataoko vato mavesatra ho anareo ro jerevantsika ary ny bokin'ny Zakaria 12 mpaminy any Israelianina zany. Eo ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena manodidina mihitsy io Israel io ary ataoko maratra dia maratra zay mivesatra anazy. Doraka vaitsika zay io entre parenthèse kely ao amin'ny bokin'ny iza moa Zakaria 12 noko 1:1 donka avaketsika teny faminaniana avy tamin'ny Yahva ny amin'ny Israely hoy Yahva zay mamelatra ny lanitra sy amin'ny fandrenany tary mamorona ny fanahiny olona ao anatiny. Izy io mihitsy zany mamorona ny fananao hipetraka ao anatinao ao. Ino izao anao any Jerosalema ho kapoaka mampiraikiraiky ho an'ny firenena manodidina. Kapoaka zany zany tena hoe zavatra kapoaka zany moa tsy miteny frantsay de coupe misy zava-doza ao anatiny eo. Mampiraikiraiky zany hoe tahaka ny olona mamy mihitsy ny tratrany dika zay miraikiraiky mihitsy. Ary Joda koa dia hiaran'izany anaovana fahirano azy dia farana ny Jerosalema zany zany hoe vodahoany ny Israelianina rehetra hatrany amin'ny Joda zany. 17 ary amin'izany andro zany dia Jerosalema ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra ka ratra dia ratra zay mivesatra azy ary ho tafango ny amely azy ny firenena rehetra amin'ny tany. Zava-doza ty ho an'ny Israelianina. Raha ny teny dada Yahva tena tsy misangy amin'ny Israelina mihitsy izy. Loza mihitsy ny anjolon'ireo Israelianina rehetra. Zay no natongavany Elia hamerina ny fisainany hoe mba amin'ny firenena ry Israelianina. Satria izy efa tsy mahafantatra ny Andriamanitra ny intsony. Zao ary moa ny anaran'ny Andriamanitra no vavain'ny olona dia tsy taitra izy. Tsy maintsy voateny maniraka iraka i dada Yahva izay avy any amin'ny lanitry lanty hiteny aminareo hoe miverena anareo ry olombelona rehetra. Saingy efa nataon'ny olombelona rehetra amin'izay moa niverena fa tsy ny Israely rehetra intsony zany. Ianao zay mahita io anatin'izany hoe verena ianao. Dia hitantsika amin'izay zao ny problème ny Israelianina amin'izao amin'ny teny zao io. Sy ny firenena manodidina ny Israel lasa miteraka problème manderana ny Moyen-Orient ny sary. Tena lasa olana mihitsy zao io Israel io. Lasa vato manahirana. Lasa miteraka problème amin'izao tontolo zao zay mbola ho resantsika moa ny aoriana fa aleo nde ny fampianarana mikasika any amin'ity sary ity fa ny tiako apetraka amintsika hoe tsy misy afaka miala amin'io Andriamanitra Abrahama io satria miatra foana ny teniny. Ary ny anarana zao ampianarako antsika zao hoe Yahva no anarana. Zay ny anarana mara. Ary zay dia mahafaka amin'ny fahotana. Mazava ho azy zay. Dia ndao reo jevantsika le teny hoe i Mosea nanao an'io zavatra io. Mosea no nitondra zareo ny ala avy tany Egypta araka ny soatra masina zany.
sy ho jerevantsika io tiany koa. Nao raha vakitsika daholo ny teny hoe i Mose no nitondra an'zareo ny voaka zany. Ka rehefa fantatsika fa i Mose ilay nitondra azy ny voaka tokoa, ary tanteraka daholo le hoe ivoaka avy eo amin'ny toerana nandevozana anazy izy a, dia mazava be fa le efa-jato taona zany, dia mazava be fa ny zanak'Israely ity resana ity. Ka le zanak'Israely zany rehefa nresana dia miaraka amin'ny zanak'Israely zany io Andriamanitra hoe ny taranakao no hitahiko an'ity izao tontolo izao ty amin'ny taranaka anao. Zany hoe rehefa hitahiana zany makany amin'ny taranaka dia izay andehanan'ity teny hoe andeva efa-jato taona izy. Ka le andeva efa-jato taona dia tsy misy afa-tsy ny Israely any rery ihany, ary tsy isy tsony mandraka androany. Tsy ny Sinoa ny andevo, na ny Arabo ny andevo, na ny Amerikana ny andevo, na ny Malagasy no andevo, na ny Afrikana, na ny Japonais, fa ny Israeliana no andro 4 aiza moa zany. Exodus 4 19 ka hatramin'ny 23. Ho jerevantsika eto indray zany le hoe iza marina lay andevo tany Egypta ary niditra tsehatra amin'izay Mose namoaka ny zareo araka amin'ny baiko ny Yahva. Exodus 4 19 ka hatramin'ny 23. Ary hoy Yahva tamin'ny Mose tany Midiana, mandehana ary ianao miverina any Egypta, satria izy efa tsy any Egypta tamin'io fotoana io, fa izy le nitsoaka nandrosotra namono Egyptiana dia niala tao izy dia nitsoaka tany Midi zany, tany Mediana, hoe Midiana zany. Mandeha anao miverina Egypta fa efa maty daholo ny olona rehetra izay mitady ny ainao, satria izy le nenjen'ireo Egyptiana reo. Dia nalain'i Mose ary ny vadiny sy ny zanany ka nampitaingen'ny borika dia niverina ho any amin'ny tany Egypta izy, ary nentin'i Mose teny an-tanany ilay tenin'Andriamanitra, ilay teny izy tena teny an-tanany teny zany, dia nampanaovan'Andriamanitra fahagaganana azy. Zay. Eo amin'ny andininy 20. Ary hoe Yahva tamin'ny Mose, raha mandeha miverina ho any Egypta ary ianao, indrio ireo fahagagana rehetra ireo izay nataoko teo an-tananao dia ataovy eo anatrehan'ny Farao, fa izao andeha namafy ny fony ka tsy andefa ny olona mihitsy izy, ka lazao amin'ny Farao hoe izao ny lazain'ny Yahva, zanako lahy matoa Israely. Ny taranaka mitondra n'ity fitahiana Andriamanitra ity araka amin'ny boky ny Sefer Torah ny Jiosy izay original dia ny taranak'i Abrahama tary amin'ny misy an'i Mose. Ka raha vao manaiky amin'ny Mose anao dia tsy maintsy manaiky an'izany, tsy azo lavina, raha zany dia lavinao Mose. Nefa Mose sy Abrahama ny ara-ny antso Andriamanitra anankiray Yahavana tso dia tsy azonao lavina io zany. Fa raha vao mandany Mose anao dia mandany Abrahama. Tsy misy mahasamandany Abrahama moa mazava ho azy. Ka jerevantsika indray ny tony mbola misy tony mantsy io teny dore jerevantsika indray ny tony manaraka. Araka ny boky ny Exodus toko 5 andininy 1 sy ny 2. Exodus toko 5 andininy 1 sy ny 2. Ao vakitsika ary. Ary rehefa afaka izany Mose sy Arona dia nakao amin'ny Farao ka niteny taminy hoe izao ny lazain'ny Yahva Andriamanitry ny Israely, alefaso ny oloko mba hanao any firavoravona ho ahy any anefitra. Zay zany hoe Mose zany nitondra azy ho any anefitra amin'izay. Hoy Farao hoe iza moa Yahva no ekeko teny andefasako ny Israely, tsy fantatra izay Yahva ka tsy ho alefako ny Israely. Zay izy zay. Eo izy rahalahy taminy, Andriamanitry ny Hebreo efa nihaona taminay, ho trarantitra ianao, aoka andeha lalaka telo any anefitra izay hamono zahatra atao fanatitra ho any Yahva Andriamanitra fa andao izy hamelany amin'ny ety mandingana na amin'ny sabatra. Ary hoy ny mpanjakan'ny Egypta taminy, nahoana ianareo ry Mose sy Arona no mametraka ny olona amin'ny asany, manaketraka ny olona amin'ny asany, mandehana nareo any amin'ny fanomponareo mafy. Zay eo amin'ny tony hoe io rehefa maro ankehitriny ny olona eto amin'ity tany ity, ka ianareo mampitsahatra azy amin'ny fanompoana mafy, amin'ny fanompoana mafy. Zany hoe tsy nanaiky mihitsy zany Mose. Dia eo amin'izay efa raikitra amin'izay le ady tao dia nisy amin'izay ny fifandohana fampisehoana hery fampisehoana fahefana, tena ny fandohana amin'izay mihitsy zany ny hery tao amin'ny Mose, ny fandohana tamin'ny hery tao amin'ny Farao, fa tsy naharaka ny tao amin'ny Mose novinoviny satria kio ary ny Andriamanitra nanary an'izao tontolo izao, namorona ny tany sy ny lanitra ary ny lanitra ny ambony any. Ataonao ahoana ny ady amin'io? Ary zany zao
Andriamanitra maniraka ny Elia zao, io Yahva io ihany. Io ilay niresaka tamin'ny Abrahama io niresaka tamin'ny Mose io no maniraka ny Elia, mahatonga ny olona araka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony, lasa parfait zay miaraka amin'ny Elia. Satria Andriamanitra Abrahama io miaraka aminazy io le tsy tia fahotana, io le mitazona teny io, ary tena mitazona teny io tsy azo sangina Andriamanitra Abrahama io. Mazava-be zany. Zay ny antony hoe tonga ny famonjena ho antsika mahay zaviana amin'izay. Fa migadona ny farany. Tsy mi manavy teny, avotiny tenanao. Aza manaiky nizaniza tsony fa jereo marina fa ny tanjona raha vao tsy tanteraka ianao tsy mahazo maka ny lanitry io. Satria Andriamanitra Abrahama io dia Andriamanitra masina io. Ary izy ny tompo-trano any. Ka rehefa masina izy ataonao ahoana izay mpanotana ho any. Ka rehefa mpanotanao aza manantena maka an'izany fa zatra ny fitahany ianao. Andriamanitra masina be izy. Ka rainao zany araka aminy dia tsy maintsy miala amin'ny fahotana. Mbola tsisy nafaka tamin'ny fahotana zany nizaniza. Tsy nisy Andriamanitra nafaka fahotana tamin'ity planeta Terre ity, fa izy irery ihany no mafaka. Tonga izy ankehitriny naniraka ny mpanompony Elia, maiza miverintsika aza. Zay ny teny kasika ny amin'ny jerevantsika amin'izany le hoe tanteraka ve io teny io sa tsy tanteraka? Vaniny tanteraka. Jerevantsika amin'ny Exodus 12 indray. Hoe tanteraka ve fa tena andevony zanak'Israely? Dia tanteraka ve fa tena hoe ary nitondra rem-behivava izy satria izay daholo ny teny io Andriamanitra io. Dia vaketsika ny boky ny Exodus toko 12 vaketsika indray. Exodus 12 izy ngamba misy an'iny Exodus 12 mampiandiny fahafiry hojerevantsika. Andiny fahatelopolo vaketsika Exodus 12 manomboka amin'ny 30. Ary ny fora mbola alina ary Farao dia izy sy ny mpanompony rehetra araky ny Egyptianina rehetra. Fa nisy fidradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana araka ny teny dada Eva hoe vonoko ny lahamatoany. Zay rehefa matano izy dada Eva vonoko ny lahamatoany. Fa izy tsy amelanareo andeha fa vonoko ny lahamatoany, maty daholo ny lahamatoa tao tanàna. Dia nampaka ny Mose sy Arona ary izy. Andiny faraka amin'ny telopolo indray izay zany. Raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana dia mialahy eto amin'ny vahoakako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehanaka manompoana zany Yahva araka ny lazainareo zany. Andiny faharoa amin'ny telopolo zany zay teny izay. Ary ny ondry amanosinareo ary ny ondry amanosinareo sy ny ombinareo dia entoka arak'izay efa nolazainareo dia mandehana ary matsofo rany ao. Dia nandondona ny olona ary ny Egyptianina ka nampandeha azy faingana hiala amin'ny tany satria hoy izy hoe maty avokoa izay rehetrarehetra. Dia andiny faefatra amin'ny telopolo. Dia nentin'ny olona ary ny kobany sy ny voalena raha tsy mbola voahisy masiratsira sy ny vilian'ny fanaova-mofo voafety tao amin'ny lambany teny antsoly. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny teny Mose ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina. Ary nataony havana hitafity teo masony Egyptianina ary ny olona ka nomen'ireo azy ary izay nangatany ka dia nifoanany ny Egyptianina. Lasa nanankarena zany ilay Israeliana satria nalainy zareo daholo ny fananana nangatahany. Mba meo an'izao zay dia nomeny nanome retsiko matahotrako dia nanome tena nifoanan'ny Israeliana ny Egyptianina. Lasa tsisy toam-pilatana zany hoe lasa nanankarena izy araka ilay teny dada Eva hoe ataoko mivoaka izy mitondra harem-behivava. Io izy io. Zay. Andiny fafito amin'ny telopolo. Dia niainga tao Ramesesara ny zanak'Israely nakany ny Sokota. Dia lehilahy mahalilalana tokony ho enehetsy avy afa-tsy zaza amam-behivavy. Ary nisy olona maro samihafa koa niakara taminy hafa firenena. Ary io ndra manosy sy omby dia fananana be indrindra. Fa ireo tsy nanao kontra tamin'ireo. Satria ilay kontra natokana ho an'ny zanak'Israely. Dia ny didy sy mitsipika natokana ho an'ny zanak'Israely. Dia nanendy mofo sy tsy nisy masiratsira tamin'ny koba voalena izay nentiny avy tany Egypta izy. Fa tsy mbola vohisy masiratsira izany satria noroahina tany Egypta izy ka
tsy nahazo mijanona sady tsy nafevatso azy. Ary ny andro ny toerany zanak'isy etany Egypta dia 34 taona. Io le 400 taona. Approximateur moa le hoe 400 date approximative fa ny date réelle zany 430 année teo ny fahatanterahany teny dada Iava. Dia ary rehefa tapitra ny 34 taona dia tamin'izany andro izany indrindra noho ny voan'ny tokony rehetra izay any Eva tamin'ny tany Egypta zay. Mazava zany fa ny sary eto dia mipetraka mihitsy ny hoe tena ny zanak'Israely ilay andevy tany Egypta. Ary Mose no nitondra azy. Ary ny mpaminany nasena nitondra azy dia mpaminany Israelianina. Raha vao tsy Israelianina zany io mpaminany io dia mitsipaka ny tenin'ny dada Iava. Ilay manala ny fahotana ary ilay hita tao anatin'ny bokin'ny Sefer Torah ny Jiosy izay tsy anay indrindra. Satria ny hita tao dia ny anarana hoe Iava ary izay miaraka aminy dia tsy manota intsony ary parfait tahaka ny Eliazy miresaka aminareo. Izay ny rany io Iava io mihitsy. Zavy zany teninareo zao fahatsarana zao. Mamerina io amin'izay araka aminy. Miazaka zay araka aminy amin'izay fa miverina izy io. Ary miverina tsy azo sangy. Fa miverina tena andrava sy androdana sy anapotika ny Andriamanitra tsy izy rehetrarehetra. Efa ampy izay fampitahana zay. Be loatra le izy. Be loatra ny olona efa lasany amin'ny fahaverezana mandrakizay. Dia any amin'ny faremy rehetra avy sy ny solofary. Fotoana ny famonjena zao. Izay ny atony zao fanamporofona zao. Aza manaiky tsony ny zavatra fafa satria tena manome ny fanamporofona rehetra mihitsy zao hoe Elia. Porofona taminareo. Inona zany ny boky marina ahitana an'io Andriamanitra Abrahama io dia ny Sefer Torah ny Jiosy. Ankoatran'izay zany tsisy miteny zavatra tena mitombona tokoa ary tena tsy marina mihitsy satria maninona? Izao ny tsy mamarina anazy satria tsy hitao mihitsy ny fepetra ny teneko tamina hoe ilay taranaka nandevozina 37 taona, 400 taona ny Israelianina. Ny mpamina ny tenena tsy maintsy Israelianina satria izay ny teny io Iava io. Ary ilay taranaka andovan'ny tany Kanana dia mbola Israelianina. Hitantsika mipetraka ao Israelina zareo manakandroany. Mazava zany fa tena tsy azo toerina mihitsy io teny io. Fa ny Andriamanitra ny Abrahama izay marina zany Iava no anarany. Ary ny entana famarinana dia ny bokin'ny Israelianina no marina ny Sefer Torah ny Jiosy. Ary tonga Elia merina hoe io amin'izay arahana. Saingy mba palelo zareo tompony ary moa tsy ndrarana azy. Iny tena zava-tozy. Zareo Israelianina izay tompony zao famarinana zao mihitsy no manitsakitsaka io teny io Iava io. Ary izay moa no nandroana ny zareo. Ary mandraka anao izy dia tsy manana herintsony hitazona ny herin'io teny io. Fa nilozan'Andriamanitra izy ary zany nandrana ny Elia. Hamerina amin'ny olona rehetra hoe tsy maty akory ny Andriamanitra ny Abrahama Iava io. Ary tsy mety maty io. Ary ny teniny koa tsy mety maty. Fa tonga ny fotoana ankehitriny hamerenana ny zao tontolo zao hiverina amin'ny Andriamanitra Abrahama io Iava no anarany. Ary zay fitanareo hitapoky temperenana ny famarinana afaka ny fahotana izay miaraka aminy. Ary lasa parfait. Ary isan'izany zao ny tenin'ny mpaminany farany Israelianina zava-drindra. Ny tenin'ny mpaminany Israelianina izay farany indrindra hoe Yahoshua izay mbola atoro antsika ihany koa moa hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Fa efa tsy parfait anao raha vao lehilahy anankiray manambady olona telo na efatra na dimy na folo raha vao mihoatra indray dia efa tsy mety. Ohatran'izany tokoa namorany Andriamanitra ny olombelona araka mibokatra any amin'ny Genesisy na ny Beresita ny Jiosy hoe lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray ary vehivavy ray ho an'ny lehilahy ray. Raha zany dia efa tsy tanteraka ianao. Vous n'êtes pas parfait. Ka izany teny rehetra izany no ampitaina amintsika ny amin'ny fahamasina sy ny fahamarina. Raisina tokoa nge ny raha hoe tena manana miaraka amin'izany Andriamanitra Abrahama zany tsy mety mampijaly io nge io e. Raintsika ohatra fotsiny ihany hoe na ianao manambady vehivavy be dia be io. Ianao tsy eritreritra fa tsy alahelo ny anankiray amin'ireo. Efa mitondra alahelo izy dia efa tsy mety nge zany. Izay ny tonga an'Andriamanitra hoe lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray. Ary ny fifankatiavana dia tokony hitovy. Izany io Andriamanitra Abrahama io tsy mety miangatra mihitsy io. Tsy hoe ianao ihany mieritreritra momba ny teninao fa tsy mieritreritra ny hafana. Izany ilay Andriamanitra Abrahama. Ohatra zao zany ny fitsangatsanganao. Tsy menatra mihitsy ianao dia mitsangatsanga fotsiny zao. Satria fitsangatsangana anie izany sary hoe tsy vadinao nefa mivadinao e. Izany zao fa fitsangatsangana zany. Eo zao dia maniry ohatran'ny anana zany. Zava-toza amina tamo mihitsy iny.
Anisan'izany zao hoe tsy mahaparfait anao daholo ny sarotra an'izany. Ianao miteny ratsy, ianao misoloky olona io. Na ianao misoloky olona io fa ratsy. Atoro anao fa za rehefa iainan'ny olona zany, ho an'izay efa miaraka amin'ny rehetrarehetra. Mahafinaritra izany sary zany. Ary zany ny tao manantsika rehetra zany. Vita zany zay jerevatsedray manaraka indray hoe ho toizantsika ihany fa inareo foana ny toy hoe inona indray mbola fampianarana mikasika an'izay mbola sy jerevantsika ho fanaporofona hoe miverena amin'izay amin'ilay Andriamanitra tena marina, ny Andriamanitra ny Abrahama, Yahavah no anaraka. Ary arao ny tenin'ny mpaminany Israely any. Fa raha vao izany dia tsy ao anatin'ny linina ny marina mihitsy hoe vous n'êtes pas dans la ligne de la vérité. Tsy ao mihitsy. Tena hors sujet mihitsy ianao. Ka izay ny asan'ny Elia, mamerina anao ao mba ho voavonjy daholo ny olombelona rehetra satria efa any ny mpandringana. Efa manao ny asany ny mpandringana. Efa mandrava reo. Izay ny antony hamonjena ainganana rehetra rehetra io satria tsy azonareo toerina io zavatra io. Efa any izy any. Niary ny Elia miteny fotsiny ireo nefa ny azy efa atao. Ka samia mieritreritra antsika fa tena fanavotana zao. Manavitra ny olombelona rehetra Elia. Mialohan'ny anam-potena anareo. Ny aiza koa ny ampitombona zany. Dia ho hitantsika eny re. Aleo ny tantara indray ny ampiseho ny marina. Fa izay ny tenen'ny Elia rehetra izy ho tanteraka zao. Da nareo kely ny historan'ny Rosianina sy ny Ukrainianina io. Dia arao kely hatramin'ny farany. Efa nampianariko anareo fa ho maty ny Deutéranareo tao ambony tany. Dia ho hitantsika eo ny toy ny fanambarako teto daholo zany. Fa izay aloha ny amin'ny androany mazava zany ny teny fa rehefa tianao zany ny teny araka amin'ny Andriamanitra Abrahama ilay teny hoe Andriamanitra Abrahama ilay tena marina, dia ny anarany dia Yahavah. Ary any amin'ny bokin'ny Sefer Torah no ahitanao anazy. Iny ny trana indrindra ary izay miaraka aminy dia tsy tia manao ratsy intsony ary tena lasa parfait. Zay fa dia tena anjaranao zany misafidy miaraka amin'ny io Andriamanitra Abrahama io Yahavah no anarany. Ary manaraha ny Elia amin'izay manombo zao. Manaraha ny Elia. Anavitra anao zany Elia zany. Amonjy anao. Ho lasa homme parfait anao. Tsy misy zatra atahoranao intsony zany hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay zany. Fa izany no tena fiainana mandrakizay zany. Ho any amin'ny Andriamanitra Abrahama Yahavah no anarany. Mivavaka isika. Sotra betsaka tatamalaly Yahavah. Fa ianao tokoa no naniraka ary nataoko ny asanao ary mbola anao indray aza aho. Mba ho famonjena ho an'izao tontolo izao zao teny izao. Tena fanafotana. Ho lasa tena tsisy kianina intsony ny olona. Homme parfait. Fa izany ny antony namonjena ho azy. Izany natonga ny teninao tamin'ny Abrahama hoe ho fitahiana ho an'ny fiaina rehetra. Ho fanavotana ho azy ny dikan'izany. Sotra betsaka tatamaly Yahavah. Efa mandeha ny teninao amin'ny fanavotana. Ary ho tonga hatrany amin'ny fanafahana izao. Teny tena hoe lasa olona vanina ny olona. Lasa olona sambatra ny olona. Lasa olona tena manana fahasambarana ny olona rehefa tafaraka aminao. Fa izany tolo ny antony sao. Iza moa tsy maniry an'izany. Fa ankehitriny dia efa tena misy izany. Sambatra izay tsy mba manota intsony. Ary sambatra izay efa lasa tanteraka izy ka tsy tia ratsy intsony nalakalena. Dada Yahavah malalo, sotra betsaka ny amin'ny teninao rehetra. Ary mbola ho avy ny fampahafantarana ny zavatra rehetrarehetra izay mikasika ny amin'izao famonjena izao dia avy amin'ny tenina hoe mpamina ny Israeliana no inonareo. Dada Yahavah malalo, sotra betsaka ny amin'ny famonjena izay nomenao ny olona izay efa iainanay ankehitriny. Voninahitra no mandrakizay. Ary minaranao hoe Ahosoany no ny teny rehetra. Haleluia. Amen. Dia mirary izy soatsiketra samy hotahina amin'izay rehetra ataontsika, hotahina amin'izay rehetra ho lalakalentsika ary manarahany dadamaly Yahavah vonjeny fananao ary arovy ny fananao mba ho tonga soany amin'ny lanitry ny lanitra tsy manota intsony misy zany dia samy taina soa ataony amin'ny araka indray mandra-piona mandra-pesaka eno matoly azy.